Nanatanteraka fitsidihana ara-teknika amin'ny fanombony tetikasa vaovao ankohonana miarina tao Feferamanga district Anarivomamy faritra Itasy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Suzela Ratoarzona Rakotoarsolo niaraka tamin'ireo mambra teo anivon'ny gouvernemanta hafa sy ireo manam-pahefana maro ny sabotsy 20 janoary 2024 tokantrano marefo miisa 420 no kendrena isitraka ny tetikasa ankohonana mirindra ka ny tanjona dia ny ananan'izy ireo fiainana vaovao miarina amin'ny fiainana mihitsy ka amerenana azy indray eo anivon'ny fiarahamonina ary idirany eo amin'ny sehatry ny asa famokarana. Amin'izany dia anana apahatany avy izy ireo ary iompana amin'ny fambolena legioma sy ny fiompiana aingam-piodina noho izany trandrahana sy ampiasana ny tany ampiroboroboana ny famokarana eto Madagasikara hoy ny filoham-pirenena. Lohantsika dia ny tany sy ny olombelona ka ny ahafahana mampiova ny Madagasikara dia ny ahafahana mampiasa ny tany sy mampiasa ny olombelona ihany koa. Zay ny anaovantsika ny tiakonana miarana ity dia inona moa zany? Ny fanaovana trano ipetrahany fianakaviana. Ireo fianakaviana ireo dia omena fiofanana ara-panahy, fiofanana amin'ny fambolena ary fiofanana ihany koa amin'ny fitantanam-bola. Ny ankonana miarina dia ametrakatsika izany trano efa manomboka izy io. Mametraka trano tsika dia ampianarina izy ireo satria tany eo amin'ny 600 mètres carrés eo amin'ny 5 metatra amin'ny 9 na 10 metatra eo dia ahafahan'ny fianakaviana iray velona omena azy ny masomboly, omena azy ny fiofanana hoe inona avy ny tokony hovoleny. Ary rehefa atao mihoatra an'izay ny tany omenana azy dia afaka mamboly mihoatra izy, mamboly katsaka ohatra dia hovidiny ny fitondram-panjakana, hovidiny izay orinasa apetraka eto izay excédent na voly mihoatra dia hovidina mba hisy fidiram-bola ho an'izy ireny. Isy ihany koa ny fanomezana fiompiana amin'ny biby fiompy zany. Zany zavatra rehetrarehetra zany no ataontsika. Ka eto amin'ity toerana ity Feferamanga, eto amin'ny district Anarivomamy, zay aty amin'ny faritra Itasy no anaovantsika an'izany voalohany. Marina fa tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena amin'ny fananganana tandana vaovao ity tetikasa ity ary nanamafy izy fa ho atao fitaratra amin'ny faritra ny faritra Itasy. Ny teknika pamokarana mpifonovony moa dia avy any Zimbabwe izay isan'ny nahatraran'ny rio firenena io ny fahavitantena ara-tsakafo. Amin'izany ary dia hoezahantsika eto Madagasikara ny fanapariahana izany teknika pamokarana izany izay sady tsotra no mora atao. Efa misy ireo teknisianina nahazo fiofanana, eo ihany koa ny fametrahana ny valatahaka izay efa natao sy napetraka ary hita fa ampahomby ny vokatra izany. Ny ministera fambolena sy ny fiompiana dia manome fampiofanana ara-teknika sy tohana ara-pamokarana hatrany ireo tokantrano marefo izay isitraka ny tetikasa. Mezana masomboly tsaramaso fa ao amin'ny telo ny fanomezana masomboly hatsasasy ary ny tantsoroka ny mitsika azy dia akoatran'ireo masomboly gestion organique. Ny mampiavaka an'ity fomba fotoan'ity dia anisan'ny miaro ny tany izy ity ary eo anatin'ny zavatra eritreretintsika koa le fiodinam-bola ataontsika hoe rotation culturale ary mora ny tena mora fampiarana dia tsy afaka sarotra. Dingana kokoa zany efa eo amin'ny zato eo fianakaviana marefo zato eo no efa nahazo sisika amin'ny fiofanana. Eo koa ny teknisianina misy toerana fambolena izay anaramaso sy encadrement teknika eto ho avy. Ary zay zavatra zay dia hita tany